Fankalazana ny faefapolo taona ny siny SLK FJKM tsy nametraka ny Madagasikara omanitra Andriamanitra toy ny Flomar Karavalmanana. 10 taona ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Rosia misy fiantraikany eto Madagasikara ny ady any Ukraine. Fanafarana karazam-biby aleony eto amintsika no karakaraina hoy ny profesora Jona Ratsimbazafy. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga sondray atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antiprim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana avy hatrany nankalazaina androany teny amin'ny FJKM Ambohimalaza Kristianina kanana vaovao ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny faefapolo taona ny orenana ny sampana lehilahy Kristianina eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Nitondra ny afatr'Andriamanitra ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamasoa amisy ny rarisoa ny sampana lehilahy Kristianina kosa ny Flomar Karavalmanana izay sady efa nitarika ny sampana ihany koa. Ravrazafy mahena sy toky Ramarila. Fanompoam-pivavahana lehibe no nanamariana ny faefapolo taona nijoroany sampana lehilahy Kristianina teo amin'ny FJKM. Ny FJKM Ambohimalaza Firaisana kanana vaovao no nandray ny fotoana. Afatra efatra moa no notsonga ny filohan'ny FJKM atao anatin'ny lohahevitra no safidiana araka ny Koritianina voalohany toko 10 eo amin'ny 9:20 tapany A sy ny mpitsara fahaenina 9:12 tapany B. Miorina tsara aza miova ry lehilahy mahery. Miorina tsara ny finoana zany Andriamanitra velona zany ianao. Ny finoana ny fitsanganany maty dia manorina antsika ravina malala ao amin'ny Jesosy Kristy izay nandresy ny fahafatesana. Ary ao zany no androvozantsika ny hery hoentina miasa, hoentina mandeha, hoentina mijoro, mifanantona ny zavatra rehetra eto anivo zao tontolo zao. Tena fotoana zao ravina malala tokony alizilizinana indray ny amin'izany hoe miorena tsara finoana ny Jesosy Kristy. Satria za milaza aminao ravana fa miasaotra isanandro ny fijoroana amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Ary fotoana zao tokony ilazana amintsika indray manao hoe Jesosy Kristy no Andriamanitra marina tokony iorenantsika. Ary Jesosy Kristy no miantoka ny mandrakizay tsika no ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka mety mahazo vary ianao hoe mety mahazo vola ray tapitrisy ianao dia eny fa nga ianao rehefa maty mahatondra amin'ny ray tapitrisy na ray ambulance azy nefa io no namoizanao ny mandrakizay ianao. Lehilahy Kristianina miorena tsara aza miova amin'ny finoana ny firazan-tsara ianao. Nisy nefa nitarika ny SLK FJKM ny Flomar Karavalmanana ka rariny loatra raha nandray fitenenana ary nirarisoa ny lehilahy Kristianina rehetra ny tenany. Tsy izay ihany fa nahazoana fahalalana maro na filohan'ny SLK toy ny fahaiza-mitarika, ny modely ary indrindra tsy mivadika amin'ny teny nomena. Afatra nampitany ihany koa ny tokony sy ny fifankatiavana, ny firaisan-kina, fahasahiana manao zavatra, ny omarina ary indrindra ny fanampiana ny hafa. Betsaka ny malagasy sahirana hoy izy ka izao no fotoana ahafana manampy ireny ary adidy amaolo-pirenena izany. Tsy tokony anaiky zarazara ny hafa satria raroton'ny olona anaovana izany ny fahantrana. Voalany sampana président sampana lehilahy Kristianina dia ny zavatra tsapako voalohany indrindra dia ny fahaizana mitarika satria ampandalatona amin'izany haiko moa ohatr'izao fitarihany ary sampana lehilahy Kristianina tena tsara ny tena no modely miasa taonao mba tena azo raisina ary tsy mivady sampana iray lehibe ho amin'ny fiangonana FJKM sampana lehilahy Kristianina ary fitaovana iray lehibe entin'ny fiangonana manery ny sotoavina ma Kristianina sampana lehilahy Kristianina. Ny sotoavina Kristianina mantsy dia miainga avy amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Isan'ny zava-dehibe amin'izany ny fifankatiavana, ny firaisan-kina ary indrindra fahasahiana manao zavatra. Ny fankalazana faefapolo taona zany dia tokony andrefesantsika ireo zavatra vitantsika ny tantarantsika eto. Fa ny faharoapolo taona koa dia tokony ahaizantsika mandrefy ireo zavatra tsy vita. Fa sady ny fiangonana zany tsika ny olom-pirenena ihany koa. Tsy azo adinina zany ny sotoavina Kristianina ny manampy ireo mpiara-monina izay mila fanampiana. Raha ny zava-misy anefa dia vahoaka mahantra sahirana ny akamaroan'ny vahoakan'Andriamanitra ary mitady famonjena
ho adidisika eo anivon'ny firenena mitady hevika mitady fomba mba hanampinan'izy ireny nameraka amin'ny firenena malagasy tsika ty ho antony mitsy Andriamanitra noho izany adiditsika didy sampana kristiana no mijoro manavitra ny firenena ka tsy tokony anaiky sika zararay mihafa ary amin'ny taona ho avy iny amin'ny 2023 iny ho antsika eto Madagasikara tena kion-dalana lehibe mitsy afasaina mijoro ninonninona tsy maintsy mijoro tsika ary nay zany efa mpitaorana etsero aza matary komino fotsiny ihany tsy iova mpahalampy arak'izatao naiza naiza raha mbola men'Andriamanitra hery tanjaka fanomezam-pahasoavana ihany koa isika nefa tsy vitan'izany raha olona rery fa tsy maintsy ao foana ny fiarahantsika satria izay mbay samy men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isika Andriamanitra taletsika efa raha ihany nefa ny asa tanterahantsika dia ny fanompona fojolana ho vavolombelona foana. Nazo fankasitrahana manokana teto ny filoha Marc Ravalomanana noho izy navita be tamin'ny sampana lehilahy kristianina ary nazahoana ihany koa nanao nitsangam-bato ny 20 taona izay famokarana mofo mpandraisana izay mbola mipetraka mandraka ankehitriny. Lafim-baovao hafa kosa indray sy 10 taona ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Rosia fanampiana ara-pitaovana ho an'ny miaramila fanampiana tosika ny tantsary fanamboaran-dalana sy fananganana orinasa teto amintsika no nanamarika izany. Ravirazafimaina no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Tokiramarolahy. Entitra ny solombavam-bahoaka Brunel Razafitra Andro fa nilaza fa fanampiana ihany no ataon'ny firenena nivelany. Ny tsiraray avy izy no mamaritra ny politika izorana amin'ny fampandrosoana fa tsy ny vahiny no hibaiko ny fitondram-panjakana. Izay no mahatonga ny Madagasikara any amin'ny larina 15 faramanitra manerana izao tontolo izao. Ny firenena rehetra avy any ivelany na izy na izy dia fanampiana ny atao fa tsy izy akory ny mamelona antsika. Ary raha te ho tafavoaky mba te hitovy firenen-kafa mba te hiala amin'izao fahantrana lalina sy mahamenatra hiainantsika tao anatin'ny vanim-potoana lava zao itsika ihany aloha mamaritra ny programma mamaritra ny paikady mamaritra ny politika izorantsika sy andianantsika fa raha hita vandra IDE mialatsiny fa croissance no azontsika fa tsy développement firenena matanjaka rehetra eran'izao tontolo izao n'izao fotoana izao dia mametraka politika mazava tsara ary miaraka aminay paikady vo hevitra tsara mirazotra amin'izay politika zay ka ny azy rehefa apetrany hery iny tanjona ninonninona mitsavarany hoe dia tromisiny fitsika gasy tsika Madagasikara aleho aiza dia anao inona dia en fonction zay zavatra ilaitsika zay milatsika mpiara-miasa ifanometanana amintsika fa tsy hoe be feo ry mipetroko ry dia tsy maintsy mitodika makany nefa hita zao fa tsy miakompagnie anao izy ao anatin'le démarche sy le détermination hitondranao an'le raharaha-pirenena. Ho an'ny fikambanana amidy eo la Russie kosa saritsarina fahaleovantena ihany ny 12 taona nahazahoana izany noho ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine betsaka ny tetika asa no mbola anaty fifampitiniana tsy mbola ampy noho izany fiara-masan'ny firenena rotonta na efa betsaka aza no vita raha tsy tanisan'ny fitakiana ireo nosy manodidina fotsiny aza. Hita fa mbola tsy ampy tokoa izany fiara-miasa izany na dia betsaka tokoa aza ny opportunité azo ohatran'raina tsara vokatry ny sakatsakana samy hafa misy. Tova fetratrany anefa ny fahafahan'ny firenentsika ivoatra vokatry ny lafim-pangejana napetraka ny mpanjalaka raha ifehezany mba ifehezany toekaritsika ho eo ambany vahoany vahoany hatrany mandrakariva tena hatramin'ny rafim-piarahamonina fanabeazana ary manomboka ihany koa ny ara-panahy ankehitriny tsy maintsy ampianarana ny kolotsaina maloto eo amin'ny tany mbola feheziny ara-toekarena ho sanda ny famatsiam-bola izay nomeny. Roa 10 taona no nahazo Madagasikara ny saritsarym-pahaleovatena ary mampalahelo fahalarana 5 avy any amin'ny farany amin'ireo tanimanitra indrindra maneran-tany misy atsika amin'izao taonjato faraka amin'ny 20 izao. Feno 10 taona ny fifandraisana ara-diplomatika teo Madagasikara sy Rosia. Ankoatr'ireo fanampiana azy tamin'ny Rosia, malagasy mahery ny 5,000 isa ihany koa rehefa nasyiofanana tany an-toerana.
boriboritany telo teto andrenivohitra hatramin'ny herinandro no nanontanian'ny mpanao gazety teto amin'ny MBS mikasika ny fanaovana ny fitsarana mitety-vohitra na ny jugement supplétif fa tsy nisy nety nandray avokoa mahagaga avokoa satria dia mitovy daholo ny fomba firesaka rehefa mivoaka ny efitrano ny lehibeny. Avitra Solondraibe sy Taizinaina no mitatitra izay vaovao izay. Nisan'ny fepetra noraisin'ny fanjakana mikasika ny fanaovana kopia fahobena ny jugement supplétif amin'ny alalan'ny fitsarana mitety-vohitra. Rehefa miroso tamin'izany ny tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy, tsy nahazo navaliny kosa hatreto ny boriboritany voalohany, fa 4 ary fa 5 eto andrenivohitra. Mitovy avokoa ny valitenin'izy ireo rehefa avy manontany lehibe, toy izao ny tetsy amin'ny boriboritany fa 5. Amin'ny herinandro, zay zany zao tokony ho atokana raha hoe jugement supplétif zany misy foana. Ie maka zany izay hoe ampanike no anareo teto zany mbola tsisy sa hoe efa asa ndraiky isanandro ety zany. alefa ho be ka alefa ho be mbola tsisy an'izany mbola tsisy fa ho be loatra. dia mety amin'ny herinandro roviny ohatra mety possible aminazy. Karaky ny fandamina anato indray izay tsy maintsy aminah fa miantso fotsiny izay. Fa izy zany mbola tsy ao mihitsy aloha am'izao. Tsy ao izy. Matetika voilika hatrany ny mpanao gazety vao milaza fa avy ato amin'ny MBS, miova avokoa ny fomba fandraisany. Aiza-hoaiza amin'izany ny fahalalana mahazo vaovao, sa natokana ho an'ny mpanao gazety mpanjakana sy izay manohana izao fitondrana izao ihany. Tsy vaindoha andraraha ny fanafarana biby goavana izay kasain'ny mpitondra ataon'ny profesora manampahaizana manokana momba ny biby. Ireo eto am-pelantanana no mila karakaraina raha tiana ny sitona mpizantany ary ampanarahina miaraka amin'izay ny fandriampahalemana sy ny lalana ary ny fotodrafitra samaro. Mbola Avitra Solondraibe sy Taizinaina Trandry. Vakoka ary mirakitra tantara maro an'ny firenena ny biby misy ao aminy. Maro ny biby hita eto amintsika fa ambany ny taham-pikarakarana azy ireny na dia tsy misy afa-tsy eto amintsika aza. Eo ireo fa ho lany tamingana. Amin'ny manosy antsika mila fifezana ireo alan-javaboary izay efa 10 isan-jato mba hahafahan'ny biby efa manamarika ny Madagasikara miaina sy mitombo indray. Azo atao koa ny mamorona tranom-bakoka lehibe entina nehoana ireo biby maro nampiavaka antsika. Tsy misy antony tokony hanafarana biby ankoatran'ny efa misy eto ny profesora avy eo anivon'ny Gerpa. Manova zavatra maro ny fampitena ireo biby lehibe kasaina hafarana ka isan'ny voakitika amin'izany lafin'ny fizahantany. Toy izy tsy nisy teto Madagasikara raha tantara dia tsy natao anazy Madagasikara fa tany Afrika amina continent ngezabe misy an'izy ireo dia mbola misy tantarany koa zany fa nahatonga mivarika eto mbola tsy nisy teo an-drazabe an-drajako. Ka raha pititra an'ireo biby ireo dia mazava ho azy fa fikitiana ny vakoka voajanahary zany vakoka tontolo iainana ka fikitiana vakoka voajanahary na vakoka kulturaly zany dia miteraka fanakorontanana foana. Ao fa mampiditra biby tsy ao amin'ny toerana na zava-maniry tsy ao amin'ny toerana voajanahary misy azy ianao dia inona ny zavatra miseho dia misy fifaninanana amin'ilay zanatany na biby io na zava-maniry io dia izay maharesy eo no manjary maka ny toerana. Ary raha miresaka an'ity matetika le biby vao atsofoka afaka misadapte izy dia rehefa misadapte izy dia tonga dia midomine le biby zanatany na zava-maniry zanatany dia alainy dolodolo le toerana dia mialatsiny amin'ny teny vahiny. Misy koa ny antsoina hoe prolifération dia manenika feno anazy ny toerana rehetra. Ary fahatelo envahissement dia mitovy an'le teo ihany vokatra izay na nietsika ianao le mampiavaka amin'ny Madagasikara mihitsy zany dia fananantsika andreo spécificité zay atongava amin'ny mpizahatany eto amintsika eo tsy hipetraka eo amin'izay intsony ireo. Ary anaty zoana anaovana an'ilay izy miteraka ve le ramevy valio zay fanontaniana izay izy ny ekipa siantifika ka mivalide hoe tena tokony isy girafy tokoa ny eto eto Madagasikara. Ny fikarakarana ny antsika ny vahaolana mety indrindra ho iatran'ny fanazavana. Ny zavatra tokony atao hatramin'izay ireo kely anananao ireo kolokoloany ny 7 isan-jato mivarika eto Madagasikara nefa fatahorana lany tamingana. Ka raha manjavona eto amintsika ireo biby ireo fa nisy 17 neny karazam-barika nanjavona ary tao anatin'izany nisy 200 kilao ary raha iresaka eto mivorona lehibe indrindra teto dia nisy an'izany hoe piornis zany elephant bird izy efa tsy misy tsony fa nitaolana sisa zany tiany olona jereva na ohatran'ny dinosaure misy taolana dinosaure eto amintsika amin'ny be rivotra eo Mazangany ataon'ny olona fefy le izy nisy dinosaure teto
de nitolany eto reny le tahiry tany zay apratitsika amin'izy eo makaraha mivirina tamile teo ianao zany raha tena tiatandrazana dia alory kely anananao reo ny kolokoloana atao zay tsy anjavonany ary zany ny tokony atao zavatra tsy vaindohan-drarahatrano no mahamaika ny mpitondra fa tsy mahitany eo ambany masony maika hifandahatra amin'ny any ivelany kanefa ny fahaiza mitantana sy noetimanina tsy misy. Pejy ny fampianarana maro ny malagasy sangany amin'ny sehatry ny fampianarana no sady mampianatra eto an-tanindrazana no mampianatra ihany koa ny ampitan-dranomasina. Tsy ny malagasy no very manampaizana ka andeha hanafatra mpampianatra fa mila petraka mazava ny fepetra rehetra ahafahana manatsara ny eto an-toerana hoy hatrany profesora Jona Ratsimbazavy fanadiadiana. Nisy ny filazana nataon'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny anafarana mpampianatra. Iaraha malala fa misy olana lehibe amin'ny lafin'ny fampianarana eto amintsika noho ny kalitao tsy mipetraka ary tsy takiana matetika. Tsy Madagasikara no tsy misy olona mahay sy tsy mahavita manatsara io lafy mpampianarana io fa ny kalitao no mila apetraka tsara sy ny paikady. Misy mihitsy mpampianatra ngamba tsy de mila recyclage andeha toko izay mifilaza azy kanefa moa ny antsika moa ny 30 andro ndray volana hoe mpampianatra izy tafiditra amin'ny université izy tena mampianatra izy na tsara ny kalitao na ratsy ny kalitao dia aloha foana ny karamany ary matoko ratsy le kalitao fa inona moa ny antony ratsy kalitao nisy mba nitsinjo ny université io mpampianatra reo matetika rehefa misy maharary azy de migreve foana izy vao hita le izy de ohatrany hoe anareo mpitokona foana ka anareo manao an'izao foana mora mametsiny fa hatramin'izao mbola misy mpampianatra mampiasa lakreny ao amin'ny université Antananarivo ao ary be dia be no mpianatra avy any États-Unis avy any Angleterre avy any France avy any Allemagne avy any velany firenena maro avy any Chine avy amin'ireo firenena Inde reny ve tsy mahavita azy maninona zay no tsy ny olona mampianatra any États-Unis raha ohatra ka tsy anananay fahalalana fa maninona ny aka olona avy any velany tsika raha ohatrina ny karamandry mpampianatra any velany zany mpampianatra amin'ny université zany tamin'ny andro ny tamin'izany mbola mpianatra tany ary $100,000 $90,000 ka $100,000 isa-taona mony azy zany manana an'izany ve tsika reo mpampianatra malagasy reo tompoany ary pikary fotsiny fitakiana hoe zao ny takiana amina mpampianatra malagasy anana an'izao kalitao zao maniry ohatriny anina ny université privé eto ary izy moa izany tompondreo université privé reo mahazo homologation foana fa mio ny asiny le mpampianatra malagasy tsy voatery maka olona ny velany tsika marina fa mety misy teny eo amin'ny zavatra tena tsy haitsika de maka raisy roso telo fa tsy ny hoe aka olona 50 de ianao zany ohatra miteny hoe tsy vitanay avinareo anatsara ny fampianaranay marina tomo fa mandeha fanizanany ny velany to le olona fa ny eto aminao atsarainy zany na tsy ny hoe fitiava-tanindrazana. Raha tsy ivona tokoa dia ny fandimona anao fitakiana ireo mpianatra, mpampianatra, mpandraraha anivon'ny anjery manontolo tato anatin'ity taona ity. Tsy ny teto andrenivohitra ihany fa nanao toy vakana tany amin'ny faritra manerana ny nosy. Hatramin'izao manjavozavo ny fampandrosoana ny lafin'ny fampianarana eto Madagasikara ka mizaka izany avokoa miaingany anivon'ny ambaratonga fototra hatreny anivon'ny anjery manontolo. Vaovao manodidina ny fitaterana niakatra fitsarana androany ny fitakiana fampitsarana ny didy izay manome alala ny taxi moto hiasa eto andrenivohitra fangatana sy fitakiana izay nataon'ny mpanolotsaina ny mpanolotsaina tanàna Clémence Rarinirina tamin'ny jimora sasany ariva teo vao nivoaka ny didim-pitsarana tena antoerana Germain Omenjanary sy Mano Randriamalala. Tamin'ny 1:00 maraina no fotoana nilazana fa anombohan'ny fitsarana mahakasika ny fangatahana fampitsarana ilay fanomezan-dalana ny taxi moto hiasa eto Antananarivo renivohitra. Io izay nataon'ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Rarinirina tetsy amin'ny fitsarana miady amin'ny eloka ho an'ny fanjakana na ny tribunal administrativa etsy Anosy. Tsy nanomboka nefa ilay fotoam-pitsarana raha tsy efa tamin'ny 2 tolakandro. Nisintona ny fitsarana tokony ho tamin'ny 3 ora sasany. Tamin'ny 5 ora sasany ariva vao nivoaka ny didim-pitsarana. Tsotra ny valiny, rejeté na tsy noraisina ny fangatahana fampitsarana ny didy fanomezan-dalana io. Manahiran-tsaina ihany ny mahita ny fihetsika hatraty amin'ny fitsarana eto amintsika ankehitriny hoy ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ity. Dia ny zavatra nitenenina tamiko zany tamin'izay hoe niteneniny fitsarana tamin'izay hoe tsy voatery hoe eny am-pelatananao le décision fa vao affiché fotsiny iny dia efa afaka ianao zany eo no manomboka mikorirana 48 heures dia afaka misaisir ianao ny tribunal administratif. Tamin'ity demande na sursis exécution manaraka ty zany rehefa natsapa an'izay ataontsika hoe efa lesona antsoana tao anatin'izay fitoriana natao zay dia nanao demande na sursis amin'izay niainga tamin'ilay affichage izay natao satria zany à partir an'iny notifié fa tsy voatery hoe eny am-pelatanako ilay
dossier momba n'ilay ho atakeko zany aty amin'ny fitsarana de raha ny nandeha to hoe ny fifanatrehana sy ny sisa ny eritreritra ny rehetra hoe tokony ho itendre makany amin'ny fivoahany ataontsika hoe mirona makaty aminay ilay didy zay zany no nieritreretina teo de rehefa mivoaka nefa ny didy zany de zay indray zany le izy hoe satria nareo membre en conseil municipal de raha ny tokony ho izy de vo une fois zany nareo vita le délibération de tokony 48 heures après le délibération de fa saisir inona moa zany no saisissevana ty amin'ny tribunal nefa ny lalàna de mazava hoe tsy maintsy mitondra n'ilay fanapahana toerinao ianao vao afaka raisina aty indray satria lasa tsy recevable indray zany le izy raha ohatra ka tsy mitondra le fanapahana izay toerinao ianao zany makaty amin'ny fitsarana de tamin'ity moa zany araka ny teneniko teo hoe tsy niandry an'ilay hoe fangatahana le izy ho eny am-pelantanana fa nangataka fotsiny an'le hoe vo affiché izy zany ka na le sary raha mbola flou be ny nentina taty satria zareo tato miteny hoe azonay atao izy mangataka tamin'izay fotoan'izay hoe azonay atao mangataka an'ilay fanapahana zany rehefa uniforme vocal izy de anjaranay ozy no mitady any amin'ny commune hoe eto ty de zay zany nieritreretana hoe nalaina tamin'ny téléphone fotsiny izy de nentina ty de io ndray zany fa misy fanapahana vaovao ndray zany raisiny teto anivon'ny TA de zay moa zany le izy nanamafy Clémence Rariny Riny fa ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny conseil d'état de mbola ho avy ny annulation de 8 eo inona ny fanapa-kevitra ho raisin'ny zareo rehefa tonga ny annulation za manokana tamin'ny mitondra ny resaka annulation teto satria araka ny teneniko teo hoe ny lalàna foana no base zay angana ary za resy lahatra fa raha fitsarana ny resantsika de tsy maintsy lalàna ny base nanao demande na sursis exécution ako tsy nahazo rariny fa rehefa nanao annulation de nahazo rariny de 8 eo zany ny amin'ny annulation fa tsy mihemitra na izany mihitsy zany tsy hijanona treo araka zany ity raharaha ity fa niompana betsaka tamin'ny fanamboarana ilay lalambe mikodana na autoroute ataon'ny fitondrana rajoelina ny fandarana miara-manonja androany ampibapitro samiavosa ho an'ny taranaka oriana kely eo izao fitondrana izao Asinandria Malala sy Andry Rakody Malala ampibapitro samiavosa ho an'ny taranaka faramandimby ny fanjakana Andry Rajoelina satria tsy ireo mpamatsy vola mahazatra no amatsy vola ilay tetika lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina ka izay no tsy lazany mpitondrany marina momba ny mpamatsy vola amin'ity tetika asa ity. Misy natao hoe taux concessionnel de misy natao hoe taux commercial. Ny taux concessionnel zany dia io dia famatsina azonao avy amin'ny banky iray isam-pirenena ireo banky bailleur de fonds traditionnel zay zany io. Rehefa manampy izy manome vola izy manome famatsinatsika izy fa ny ohatra hoe anaovana lalana tahaka izao dia tadidio fa tsy maintsy misy temps ny 30% an'le famatsina zemeny de temps fanomezana ny 30%. Ary ny intérêt alainy de 1% ka hatramin'ny 2%. Jerevitsika tsara. Ity nefa tsy ny bailleur de fonds no nanome azy le mahazatra reo le mahazatra raha bailleur de fonds zao namentsika an'ity famatsina anaovana ny RN2 ty hoe anao autoroute zany de ny anarany ny taux de taux concessionnel. 1% zany no alaina entre 1% 2% ny 30% le vola zay mihitsy zany de temps fa vao mivoana am'le bailleur de fonds traditionnel ianao zay tsy afa-miala amin'ireo tsika amin'izao fotoana zao de miditra any am'le atao le taux faharoa le resahako taux commercial. Orinasa privé tsy ny de taux commercial zany le famatsina. Rehefa taux commercial izy de jerevitsika fa tsisy temps zany omeny ao anatin'le izy fa hoe zay amy volanareo zao de anao lalana zay fa tsarovy fa ny intérêt de 6% miakatra ny intérêt zay ambony lavitra no isany zay nge nataoko anareo tokony hainy voaka malagasy zany ary aza-batona ny vahoaka ary zay ho ny anany mpanao politika mahay mahay manazava an'izay fa reto zany afenimpeniny any izy fa hoe ampatarina vahoaka fotsiny le hoe ho ataotsika ny RN2 autoroute de hoe ho faly ny voaka natan'le aza-batona ny voaka fa tsy maintsy fatarina hoe inona ny takalony iny
afay zovolo io inona no intérêt-n'io ho an'ny taranakitsika amin'ny manaraka ao anatin'izay mampiayay avokoa ny zavadrehetra manodidina any fanamboarana ity lalambe mikodana ity ho hiatrany ireo mpiatsehatra tao anatin'ny fandaharana. ity tompoko ny fanamboaran-dalana eto ambonin'ny tany ny koan'izany ny vidiny de mazava tsara mihitsy ny tableau omentsika eto infrastructure de itsika zany tsy mandeha lavitra fa makato am'le nyresahana hoe 2x2 io le izy route nouvelle lalam-baovao vo hitatitra tany ianao zany vo hikarakara ianao a vo angady ianao vo ametsaka ny semaine rehetrarehetra ianao be da be ny zavatra ataonao an'izany de ao anatin'le 2x2 voie de misy route autoroute voie express lalanaingana zany 8 millions d'euros tompoko ny koan'ny 1 kilometatra hors taxe 8 millions d'euros za zany tsy hidina atsony député Toutso araka le niteneny député Roland Ratsiraka teo 2x3 voile ny eritreretinay tamin'ny fotoanandro de ohatrinona ozy izy na ny didididina any amin'ny 3 milliards de dollars misy any amin'ny 2 milliards de dollars de ity 2x2 voie 924 millions de dollars ali izy de varina ihany ianao ohatrinona zany ny koan'ny 1 kilometre 3 millions de dollars ave sa d'euros nanaovana ny RN2 de samy nalaza tsara tamin'izany fotoanan'izany fa hoe nisy nahazo volamena tamin'ny tavoangy mihitsy ny fanamboaran-dalana ny RN2 satria ao anatin'ny ceinture d'or eto ambonin'ny tany Madagasikara. Inona zany mety ho minina ao ambanin'io tany io sy mety misy ifandraisany amin'izany zany no mipetraka daholo zany inona no m'intéressé any Sam Crête zany hoe la société égyptienne investir hanao an'ilay autoroute eto Madagasikara. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitry ny MPS ary ny isy radio Mada isan'andro amin'ny 7h sy sasany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Fa voatokana ho maly teny Akorondrano hitranom-bakoka na Mozeny Express de Madagascar fa tsy arovana ireo nandrafitra ny tantara ny firenena nandritra ny 17 taona nisy ny gazety firaketana an-tsary sy an-tsoratra ihany koa ny tantara tena antoerana iravirazafy mahena sy toky Ramarolahy. 17 taona nijoroany ity gazety tsy miankina amin'ny fanjakana ity nanomboka namoaka lahatsoratra voalohany 12 febroary 2025 nitahiry ny rakitsary nandritra amin'ny fitondrana ny fanesy ary nanao fanamby ny ivony toe-karena sy ny politika filohampirenena 5 ihany koa no efa nirakitra tao anatin'ny gazety. Ankoatr'izay misy ny fampisehoana ireo fitaovana nampiasaina toy ny fakana sary ny fitaovana samihafa ary ny fampisehoana ireo tahirina gazety tamin'izany fotoana. Tompoko Lahiry Maleo no angadina nanana sy vinahitana ny fironan'ny gazety izay tsy nitsahatra namoaka lahatsoratra na teo aza ny fihiboana ny Covid-19. Ramatoa Lucille Rabearmanana kosa no anisan'ny nanamby tamin'ny fananganana ny tranom-bakoka izay misokatra ho an'ny rehetra no toerana azo isakafoana ihany koa. Mandrakitra ny fiainan'ny malagasy ara-politika, ara-sosial, ekonomika, sportiva, culturel. Tsisy tsy ambaratelo fa fitiavana ny betabe satria afaka nitazomina mikobonina atao ihany le izy fa tsy maintsy zaraina satria izay koa mampanao gazety ny tena mampianatra mizara dia izay nga no tena important hoe fizarana le tsaikefan'ny gazety sy ny tantarantsika satria tsika ne miaina isan'andro isan'andro fa raha tsy reketina ny tantara dia very raha tsy ampifantarina ny taranaka faramandimby dia very azo ny tsidian'ny olona rehetra ny musée. Pejy ny fahasalamana kosa indray miaina ny olona atao fitoliana mitombo ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina VIH sida raha ny fanazavany tompony andraikitra ao nivon'ny komity nasionaly mialy amin'ny VIH sida na izany aza dia mijanona ohatra faingo 300 ny olona vinavinana fa voan'ny VIH ho antsika eto Madagasikara ny andidin'izay tateriny avitra Solondrabe sy Taizinaina. Ho an'ny tsara lalàna dia misy ivitoerana iray mandray an-tanana amin'ny fanetana sy ny fitiliana ireo mpivarotena hiadina amin'ny fianaka ny tsimikaretina VIH sida. Toerana maromaro no anaovan'izy ireo fanaraha-maso, tsara lalàna, fasan'ny andravoangy arakadimbahoaka. Maro ny karazana fiarovana sy fisorohana azo atao ary misy ihany koa ny fandraisana tanana ireo feo mitondra sy mivelona amin'ny tsimikaretina iandraiketan'ny mpitsabo. Isam-bolana izy ireo no manao ny fitiliana.
be dia be mihitsy tsy tena mirongatra mihitsy moa zany zao ny fiakaran'ny tany ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH satria ny olona anankiray dia mety hamindra amin'ny olona tsy hoe mety fa tena mamindra amin'ny olona 20 amby 100 satria mpivarotena misy isan'andro dia misy amin'ny endriny samy hafa koa fa tsy hoe mijoro eto amin'ny arabe ihany hoe mpivarotena manao fitiliana zany zay satria amin'ny alalan'ny fitiliana ihany ny ahafantarana hoe mitondra VIH ny olona iray. Ato aminay zao dia misy fanafody fiarovana fiarovana mihitsy le izy maimaim-poana fa olona mbola tsy mitondra le tsimikaretina mihinana anazy. Raha nitatitra azo avy eo anivon'ny komity amin'ny ady amin'ny VIH sida na ny CNLS dia tafiakatra 730 alina ireo mitondra ny tsimikaretina manerana ny Madagasikara ny volana jona teo. Izany hoe nahitapiakarany raha oharina tamin'ny taona 2022 izay 7.707. Misy elanelany ihany koa ireo isan'ny manaraka fitsaboana sy voamarina fa mitondra ny tsimikaretina. Ny 8,5% amin'ireo dia vehivavy avokoa raha ny 2,7% no lehilahy. Sokajiana ho fiparitahany amin'ireo olona marefo ihany aloha hatreto ity tsimikaretina ity ho antsika eto Madagasikara. Izany hoe ireo mpivarotena, ireo manao firaisana ranofo mitovy fananana toy ny lahy samy lahy ary ireo mpitsindrona zava-mahadomelina. Raha ny taona 2022 dia vinavinaina ho 794 alina na 4.100 ny malagasy rehetra no mitondra ny tsimikaretina raha misy fitiliana faobe araka ny tatitry ny ONU SIDA. Mahatonga anazy hoe concentré ny VIH dia amin'ireo vondron'olona marefo vitsivitsy no mihoatra ny 500 ny tany VIH, zany hoe amin'ireo lehilahy miaraka amin'ny lehilahy izay 4.4 amin'ireo olona mitsindrona zava-mahadomelina izay eo amin'ny 8.5 ary amin'ireo vehivavy mpampanofa tena dia eo amin'ny 5.4. Tsy ireo ihany akory ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH fa amin'ireo vondron'olona ireo dia somary avoavo kokoa ny tany VIH satria nohony ny fitondran-tena izay mahatonga ny zareo ireo mora andairan'ny fiparitahany VIH zany. Ny olona moa zany rehefa vita fitiliana ka mitondra VIH dia amena fanafody avy hatrany. Iny fanafody iny zany ARV iny dia tsy mahasitrana akory iny fa iny kosa dia lasa mahatonga an'ilay olona anana fahasalamana mitovy amin'ny olona tsy marary. Misy VIH ao anatiny fa tsy marary ilay olona. Somary manahirana ihany ny atotanisy eto Madagasikara satria ny olona amin'izao efa manafoana sida, itsika vao zao vao mahita ny sida ary miezaka mitsabo an'izy ireo maimaim-poana. Fa ny hevitra ampitaina amin'ireny dia tsisy afa-tsy ny fanaovana dépistage, ny fampiasana fiarovana amin'ny firaisana ranofo toy ny kapoty zany dia eo ihany koa ny tsy fiarahana amin'ny olona maro loatra satria iny ny tena mampifindra azy satria ny fifindran'ny sida eto Madagasikara dia avy amin'ny firaisana ranofo. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fitiliana ihany hatreto no hahafantarana ny VIH ka manamora ny fandraisana tanana. Ny faritanina Antananarivo no tena ahitana ny tranga betsaka indrindra arahan'ny Mahajanga, Toamasina, Tego, Toliara ary Fianaratsoa. Ady iray tsy misy fiafarana izy ity ary mbola mamono olona betsaka indrindra maneran-tany. Ny tahoan'ny taona 2022 kosa dia andrasana ivoaka tsy ho ela. Mitaky ny jeren'ny fitondrana manokana ny vahoaka madinika ny mpivarotra etsy Ampefilo misy milaza mantsy fa tompon'ny tany izay efa nisoratra tamin'izy ireo efa nitonany maro ankehitriny. Izy ireo izay tonga teny an-toerana androany niaraka tamin'ny vaditany Germaine Menjanary sy Mano Randriamalala. Efa nanomboka tamin'ny taona 770 ireto mpivarotra ireto no efa nanazarany tany izay varotan'izy ireo eto Ampefilo ity. Ny taona 2000 niditra tamin'ny fanoratana ny tany tamin'ny anaran'izy ireo raha ny fanazavana ary nazo taratasy mazava fa misoratra ara-dalàna ho azy ireo ny tany. Androany anefa dia nisy olona tonga teny an-toerana miaraka tamin'ny vaditany nilaza fa nividy io toerana io tamina teratany karana iray. Tsy nanaiky ireto mpivarotra ary nanamafy fa efa misoratra amin'izy ireo ny tany fa tsy misoratra amin'ilay teratany vahiny izay voalaza fa nivarotra io tany io akory. Tamin'ny 2000 tamin'ny taona 2000 teo zay nazahoanay io le soratra eo ambony hoe prescription acquisitive dia efa nasen'ny fanjakana zay zany didin'ny fanjakana didin'ny fitsarana hoe ataovy ary ny fitsiriana ataovy reconnaissance ny toerana dia soratana aminareo ny tany vitanay ara-dalàna mihitsy le fitsiriana an'le toerana
nandritra ny roa volany zay napetaka zany natao affichage tsy nisy olona ny se présenté hoe manakana an'le fitsiriana zany na manao recours hoe tsy kenay mifana fitsiriana an'io tany io fa zay tompony vitanay ny fitsiriana ary tamin'ny taona 2000 firina tsy azoko tsara tsy atao tanako moa ny dossier vitanay soma tsara le fitsiriana tsy nisy fanakanana tamin'izy na tamin'izy no mivita le fitsiriana indray nefa apiditra an'le dossier zay very le dossier anay tao amin'ny domaine nefa dossier efa complet efa 64 dossier 64 chemise zao indray nefa mandeha ny misy olona hafa indray koa mitonga laza fa hoe tompony zay tonga eto zay fa mitondra hanina fa oka zay hiditra ato fa ametatra ny ty tany ty zay fa mividinay tamin'ny 40 zavatra ty ay olona io zany namarotan'le karana n'le toerana indray ty toerana ty de gasy de lasan'le gasy le izy ary nagaga tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany de vita mutation anatin'ny espace de 2 mois mpivarotra manodidina ny 80 no hiala amin'ny toeram-pivarotany raha araka ny fikasana nataon'ireo milaza fa ny vidin'ny tany tamin'ilay teratany vahiny io nilaza kosa ireo mpivarotra fa ny zaridaina izay alohan'ny knaps no voasoratra ao anatin'ilay taratasy fa tsy ho toerana hivarotana izy ireo mihitsy SMCD zay le permis de construire amin'ny soratra anaovana mira de clôture de aveo izy anao vato etiny avy vatona bornazy zay fotsiny de ty tany ty misoratra anay Nazarali Barali Nazarali io zaridaina knaps io de ty tany ty no perquisition zareo ato ambady ato le karaha zany manao perquisition amin'ny domaine misy soratra an'izany any raha jerena tonga de perquisition de misy ny de lasa hitondray zany nomeny namidy le karaha ole de hity zany namidy zaridaina tokony ino nalainy zareo fa ino na misoratra amin'ny karana de navadiny ato zany le titre numéro 4 mivadika aty zay mandeha zay tena olana misy amin'ny io zaridaina io misoratra amin'ny karana io ny EPP flo misoratra amin'ny karana io de hita ty efa nangatana mpivarotra maty anina teto efa nanaovana fangatana efa mivoaka ny tsy anaiky hatramin'ny farany izahay ho hiatrany ireto mpivarotra ireto ny amin'ny fikasana ny aka ny tanina io tsy azo ekeny izany na nilaza aza ilay nilaza fa ho tompon'ny tany io fa nahazo fahazahoan-dalana anorina avy tamin'ny préfecture izay hita fa mifanipaka amin'ny lalàna dia tsy hisy anaiky anaovany tsindry azo lena intsony eto ho hiatrany ny fanazavana trangam-piarahamonina mpianakapanao cash point indray no niara-ny fanafina amin'ny tampiadiny nataona jiolay nitondra moto tetsy an-tany melakely ampita tafika androany maraina tokony ho tamin'ny fitora sasany tany hoany no tsatohan'ireo mpanafika ny antsy ilay ray mpianakaviana ka maty tsy tradrano naratra mafy kosa ilay zanany izanentina avy hatrany teny amin'ny hopitaly nitaridositra nitsoka avy hatrany ireo olon-dratsy taorin'izay rehefa vita ny asaratsiny ratsaivina dia vao malo nitrangana fanafiana cash point izana fatesana reny mpianakaviana iray teny ambodiny sotry ary izao efa nandrenesana tranga vaovao izao indray fatafakatra amin'ny dingana famaranana amin'ilay fifananana découverte RFI 2022 ilay mpanoratra no sady mpihira no mendanja randriana antenena alias Ayam fantatra amin'ny anarana mamapana kanto azy hoe Ayam ataka ireo mpifaninana aminy misa sivy izay avy amin'ny firenena afrikana valo sy avy any Haïti de mpitsara lehibe sy matianina izay ahitana mpanakanto no hitsara azy amin'ny dingana famaranana ity afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny fividianana antserasera ao amin'ny tranonkalany RFI ihany koa ireo mpankafy azy hatramin'ny misasakaly ny 12 novambra ho avy izao ratsaivina dia mpanakanto malagasy maro Toandry Rajery Teo Rakodivao miaraka tamin'ny tarika Mikiasy Regis Sizavo no efa tafakatra tamin'ny dingana famaranana tamin'ny ty fifananana découverte RFI ity ny mpandresy amin'ny ty fifananana ity dia ahazo vola iray alina euro ary tsidika ny Afrika sy manao fampisehoana any Paris. Famaranantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ty alina ity toy ny mahazatra ny vaovao avy any ivelany nankatoavy ny vondrona Eropeana ny fitsabona fisorohana ny arety ny taovam-pisefona mpahazo ny zaza na ny broncolite araka nambara ny vondrona AstraZeneca sy Sanofi izay namolavola ity fanafody ity androany no nanaovan'izy ireo izany fanambarana izany mialirage no mba nasi Mathieu Princy. Nankatoavin'ny voamera Eropeana ny fitsabona antsoina hoe ny Irsevimab ho fisorohana ny otrikaretina antsoina hoe virus respiratoire syncytial na ny VRS ho ny vondrona frantsay Sanofi tamin'ny alalan'ny fanambarana.
Ny nirsevimab amidy amin'ny anarana hoe Befortus dia tsy azo lazaina ho vaksiny fa kosa misorika ny fisian'ny aretin'ny taovam-pisefona. Izy dia mitsabo ny hery fiarovana ahafahan'ny vatan'olombelona miady amin'ity aretina ity. Ny vaksiny kosa dia mamela ny vatana amorona ny hery fiarovana. Ny nirsevimab ihany koa no fanafody voalohany afaka misorika ny karazan'ny aretin'ny taovam-pisefona mahery vaika amin'ny zaza rehetra. Ny fankatoavana ny fitsabony io dia manamarika dingana lehibe voalohany amin'ny ady amin'ny bronchiolite na dia tsy ho voazara haingana aza izany mba hisy fiantraikany ahafahana miady amin'ny valanaretina amin'ity vanim-potoana ity. Raha ny voalaza dia amin'ny taona 2024 no ivoaka ity fanafody ity. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia io virus VRS io no mahatonga ny bronchiolite, aretina mpahazo ny zazakely. Aretina izay heverina ho tsy dia ahitana fahasarotany kanefa miafara amin'ny fampidirana ao hopitaly ilay zaza iaran'izany matetika. Io virus io no antony faharoa mahatonga ny fahafatesan'ny zaza eran-tany, indrindra ny amin'ny firenena mahantra araka ny voalaza hatrany. Marina fa mbola tsy misy ny vaksiny fanefitra ity aretina izay mirongatra ny Frantsa sy ireo firenena Europeana sasany efa mataona ny maro ity amin'izao fotoana izao. Fandarana ahoana mariny Global News ireo no arahinao misesy aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Isaky ny zoma tahaka izao kosa no anarahinao ny horonan-tsary mitohy Gli Totem izay kosa no horonan-tsary indray miseho ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa amin'ny fotoananao ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.